Miarapantsika rehetra indray ry havana izay manaraka izao fandaharana izao. Iombavaka isika mialohan'ny handraisantsika ny fampianarana avy amin'ny soratra masina. Jesosy tompo misaotra indrindranao izahay androany raha omenao an'ity fotoana ity, ahafahanay rehetra miaraka mandinika, miaraka miaino, miaraka mifampizara izay tianao indray ambara aminay amin'izao fotoana izao. Dia mitenena tompo ary ny fananao masina hanaisotra izay feo rehetra tsy avy aminao aty aminay ka manakana ny handraisanay ny fampianarana avy amin'ny teninao. Saotra indrindra tompo. Amen. Jesosy sy ny zaza. Izay ry havana no fampianarana ifampisarana amintsika androany. Jesosy tia zaza dia efa fandrentsika matetika. Tia zaza ny Jesosynay ho anay aty amin'ny fivavahana protestanta moa eny na ny any ivelany aza tsy ao anatin'izany fiangonana miombona atao amin'ny fiangonana protestanta izany dia maro mahay mihira hoe tia zaza ny Jesosynay. Fa androany amin'ity tenin'Andriamanitra ho jerentsika ity dia mbola misy fanamparana mahagaga an' Jesosy mahakasika ny zaza. Jerentsika ankeo Matthieu 7:20 dia ny andininy 4 ka hatramin'ny andininy 5. Indray mandeha izay dia nanontany mpianatra i Jesoa, nanontany an Jesosy ny mpianatra mikasika ny hoe iza ny lehibe any fanjakana ho any. Dia anohatra no namalian' Jesosy azy ireo hoe hitondray zazakely ka ankoatra ny fampianarana ny amin'izay hoe iza no lehibe any amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia nisy koa fanambarana nahafinaritra nataon'i Jesosy atao amin'ireto andininy novakitsika ireto mahakasika ny zaza. Izao izay teny izay amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe koa na zofy no hanetry tena tahaka ity zazakely ity dia isy no lehibe indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ary na zofy no handray zazakely anankiray aza tahaka itony noho ny anarako dia mandray fa na zofy no anafotoana na dia iray aza amin'ireny madinika mino areny dia tsara lavitra ho azy raha anantonana vato lehibe fikisoam-boary ny voziny ka alentika any amin'ny ranomasina lalina izy. Tsika rehetra angamba raha havana dia samy mahafantatra fa raha misy olona anankiray anantonana vato eo amin'ny voziny aletika any anaty ranomasina dia ilentika any tokoa izy ary ho faty. Ilay fanambarana nambarako tamintsika teo hoe nafinaritra nataon'i Jesosy ny amin'ny zaza hitantsika amin'ny 5 dia izao. Tsy vitany hoe tia zaza fotsiny kay Jesosy ry havako, fa hoy izy hoe izay mandray zazakely ohatra ity amin'ny anarako dia mandray izany hoe tena nampitoviany Jesosy mihitsy ny tenany sy ny zaza. Ka izay ataontsika izany amin'ny zaza madinika dia ataontsika koa amin'ny Jesosy. Ho antsika izay manaraka izao fampianarana izao dia izao no napetraky ny Tompo mba hifampisarantsika androany. Miaina ao anatin'ny fiarahamonina feno herisetra isika ry havana. Eto Antananarivo ary ny vohitra Madagasikara no manao ny fampianarana, fa tsy eto ihany no feno herisetra ny fiarahamonina, fa hatrany amin'ny tontolo samihafa manodidina feno herisetra ny fiarahamonina. Izany ry havana dia tsy inona akory fa tsy maintsy niainga avy amin'ny fomba fataontsika ray aman-dreny nampitaiza amin'ny zaza madinika ihany. Marefo ny zaza, kely hery izy dia tsy maintsy manaika izy atsika izay heveriny falehibe eo akaikinao, na ray aman-dreny miteraka izany na ray aman-dreny mitaiza. Ka androany izany ry havana dia mampatsiaro atsika ny soratra masina fa raha hiady amin'ny heritretritsika dia ny herisetra isan-karazany ao an-trano ao, na ny madinidinika na ny vantana miariary no aoka ho atsahatritsika. Ary lakile anankiray lehibe ahafahantsika manatsahatra an'izany ny fiheverantsika voalohany indrindra hoe izay ataoko amin'ity zaza ity na dia kely azy izy na dia kely hery azy izy dia ataoko amin'ny Jesosy Kristy. Ry havako, atsaharo ary ny lozolozona madinika fataontsika ao an-trano ao
ohatrany hoanao moa zay indraindray rehefa ohatra hoe sakafo ny ankizy manaparitaka varymasaka izy indraindray de lasitsika manao an'le ozonozona madinika asa de arikirina fotsiny ohatr'izao izy sakafo io fa mbola tsy hitanareo manko zany tsy mihinana asa ozonona hita zany tsy mihinana izy riavana fa mba teny vanimbanina kokoa noho izay ambara diovina ny latabatra ary indrindraindrindra fanomezana avy amin'i Jesosy ny sakafo ajaina sakafo fa tsy aririna ataovy mifandray fiainana amin'i Jesosy izy fa tsy anaovana antsika teny manozonozona ohatra izay le teneniko izay eo koa moa matetika ny herisetra mivantana ataontsika amin'ny zanaka ka indraindray ny ankizy de efa tsy haintsony tanana izay tokony hoentintsika mandray azy manafisafo azy miaro azy indray koa mbola entintsika mamono azy de tsy gaga mihitsy tsika raha tsy mahita izay antsoina hoe amikirana sy amaharana tsony ny zaza verim-piedalina ho isika ny fomba fiainantsika andavanandro satria ianao lay tokony hampiasa tanana hiaro azy haneho fitiavana aminy lasa indray mampiasa tanana mamono sy maneho herisetra arjanona daholo zany rehetrarehetra zany rahay aman-dreny malala tadidio izay ny ankentsika teo anatrehan'ny tompo ny amin'ireny zaza ireny ho atsika aty amin'ny fiangonana FJKM ohatra dia ny ankentsika tsara tamin'ny nanao batisa ny hoe manolotra tokoa io zaza io an'Andriamanitra raintsika ny ankentsika ny jorona amin'ny teny na amin'ny asa mba ho modely sy fianarana ho an'ny zaza solo-tenan'Andriamanitra isika riavana mitaiza sy miary azo noho izany adia mangata hery amin'ny tompo mba ho hitany zanakitsika amintsika ilay Andriamanitra fitiavana ilay Andriamanitra miahy ilay Andriamanitra miaro ary satria izay ataonao amin'ny zareo ireo dia ataonao amin'i Jesosy dia asadiny ny miankina tanteraka amin'Andriamanitra hanananao hery hanananao fahazava-tsaina mba hitaizana azy araka ny sitrapon'Andriamanitra fa ambonin'izay dia tadidio tsy hanao zany le zaza fa an'Andriamanitra ka dia akino aminy angatao amin'izy ray aman-dreniny izay ilainao rehetra antavanandro amin'ny fiahiana sy ny fikarakarana azy noho ny amin'izany teny tompo zany riavana amboary tsara amin'ny fombantsika indraindray ny ankizy tonga dia manatona antsika dia miteny hoe zay mba mila zavatra ohatran'izao ny anaty mba tiako dia tsy misy izay fantatry le zaza akory dia tsika ny tonga dia miakatra ny anareo dia ny angataka andreny foana aiza ny ahitako an'izany efa tsy misy nohanina ty efa manahirana fa isa moa no niteny taminao hoe ianao no miasa ny mikarakara azy androany mamerina aminao ny tompo zanan'ireo anazy ireo izay ilainao rehetra na ny ara-materiely aza angatao aminy fa omeny ianao zany izay ilainao rehetra ara-petsepo ara-panahy angatao aminy fa omeny ianao zany miantoka tanteraka ireo zaza omen'ny tompo anao ireo ianao riavana amin'ny zavatra rehetra vitan'ny tompo zany fa ianao fotsiny no aza manelingelina le manelingelina tiako ambara dia ny hoe ianao matetika no misaina hoe zanako ty anaty dia mipopopopo rery ny karakara azy eo fa ay izy io tena Jesosy mihitsy ny karakarainao ao dia io Jesosy io sady manome hery ianao miangavy ianao anova fiainana ary miangavy ianao koa atoky azy tanteraka amin'ny fikarakarana an'ireo zaza ireo amboniny zany rehetra zany ry avako dia mba misy koa ataky ny tompo amintsika androany satria izay mandray ireny zaza ireny noho ny anarany dia mandray azy dia manasanao mba hamaky ny ao amin'ny fitomanina toko 2 teny 5:20 ka hatramin'ny 7:20 izao ny tenin'ny tompo ao manao hoe ry mandany ziona zanakavavy mandro tsara ny masoandra manalina toy ny rika aza mangina aoka tsy hitsahatra ny anak'Andriamasonao mitsangana miantsoantso amin'ny alina hatramin'ny filatsahan'ny fiambenana aidiny tahaka ny rano eo anatrehan'ny tompo ny fonao asandrato aminy ny tananao hifona ho an'ny ainy ny zanakao madinika izay anany anoanana
eny anjoron-dalambe rehetreny. Maro ny zaza anany ano anana ry havana, dia aokantsika tsy andeha zatra fotsiny mitazana an'ireny. Mifona fa mampalahelo ny tompo ny mijery an'izany. Mifona ao atsika fiangonana amin'izay andraikitra tsy vitatsika, fa itsika aloha ny vatana ny tenin'Andriamanitra voalohany, itsika izay nirahany hitory ny teniny, isika izay mahafantatra androany fa ny atao amin'ny zaza dia atao amin'ny Jesosy. Raha mandray an'ireny zaza ireny isika, mandray an' Jesosy. Ka raiso azy andraikitra raisinao an'io ry havana, mahakasika an'izay napetraky ny tompo amin'ilay antsoina hoe nentin'ny kiboka atao tranoko, ary mahakasika indrindra koa izay apetraky ny tompo zaza ho tezainao na tsy nipetraka atao akibinao azy. Aokantsika tsy andeha zatra hijery ny fahorin'ny zaza fotsiny any, fa hatsiaro androany fa miantso antsika ny tompo manao hoe izay atao amin'ireny dia atao aminy, ary satria izay atao amin'ireny dia atao amin'i Jesosy, dia manana koa fahatokiana fa rehefa mikarakara ny zaza ianao dia manome anao izay rehetra ilaina hikarakarana azy izy. Ny antsika moa dia matetika io ihany no iolakolanantsika eo, dia ny vola ho anina ara tsy misy, neny ny tena rehefa tsy ho vita atao trano. Eny ry havana, tsy ho vitanao tokoa ny ianao raha ianao no miasa mikarakara azy. Fa raha ekenao indray kosa androany fa Jesosy ireo, dia Andriamanitra ray ny aman-dreniny hanome anao izay rehetra ilaina. Tsy izay fatrany ara-materiely hainao mora refesina ihany, fa natramin'ny izakanao azy ara-petsepo, ara-tsaina, ara-panahy omenao ny tompo izany. Fa ambonin'ny zavatra rehetra dia tsarovy hoe zanaka tian'Andriamanitra ireo. Ary ianao koa izay miandraikitra azy dia mahatsiarova hoe indreny fitiavana naseho an'ny tompo antsika, etsony antsika rehetra hoe zanaka, sady izany tokoa isika. Dia raiso ny andraikitra eo anatrehan'ny tompo ry havana. Misaora azy amin'ny zaza rehetra izay nakiny eo am-pelantananao mbo karakaraina, matoky azy fa manome anao izay rehetra ilaina izy, ary hitaro ny ilainao ka tsy izay mahazatra anao an'ny eo an-trano ihany no andraisanao andraikitra kehitriny taoriana izay fandraisanao zao fampianarana izao. Fa izay re zaza rehetra mila vonjy anany ny anoanana dia anontanio ny tompo fa manana andraikitra amin'izany ianao, solo-tenany, solo-tongony mandeha mandray andreny zaza ireny, solo-tanany mikarakara ary ho fantsona eo am-pelantanany hikarakara n'ireny rehetra ireny, mba tsy hisy zaza itsony anany anoanany eny anjoron-dalambe, ka sady mifona amin'ny tompontsika ny amin'izay tsy vita ry havana. No andeha indray koa hiteny amin'ny tompo manao hoe dia indreto zahay hanatanteraka ny irakao, hanalehibe sy hikarakara ny zanakao izay nomenao anay mivantana, ary hanalehibe sy hikarakara izay heverinay, fa na dia tsy nomenao mivantana aza dia atolotra mivantana koa eo anatrehanay amin'ny fomba an'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Fa namasina ny ry havana hanome hery antsika isan'andro san'andro hifikirantsika amin'Andriamanitra, ahavitantsika izay andraikitra rehetra atolony amintsika indray, ahavitanao izay andraikitra rehetra nameno apetraka ao amin'ny fikarakarana ny zaza tao aoriana ny fandraisanao izao fampianarana izao. Amen.